somary miparitaka be io mihitsy ny safidinana paritaka donc le fietsika Valérie Monjavelo zany tena nalainy le pakasary satria tena hoe mbanjiny maharitra io raha natao zavatra vetivety tsy tratrana pakasary fa tena ny banjiny maharitra le premier ministre de ny remarqué ny pakasary le izy de iny mihitsy nalay pakasary ary iny tena miparitaka ninina naparitaka moa ao anatin'izany ina titsika tenenina de hoe Valérie Monjavelo ao anatin'le taratasy natao teo manadino tenany izy tetra nivoaka Madagasikara izy le manala ny premier ministre sy ny président izy le manala ny tena nefa mitondra fanazavana ra teknika izy manala ny zanaky ny filoha de lasa vome mampiay azy zany le fomba firesaky Valérie Monjavelo nisy fotoana zany mandinika tsara an'ity resaka Valérie Monjavelo sy ny raha boinina 777 ty de zao nandehanany saiko izy za hoe tena mety amin'ity ministre ty tsy mihetsika eto Madagasikara inona ny antony ity ministre ty eto Madagasikara raha ohatra ka eto Madagasikara izany ka raha misy zavatra mahazo anazy dia afaka mametraka ihany olona hoe sao dia ny tompona ndraiky mpanjakana ihany ny ao ambadika zay miantony témoin na zavatra be da be izy zany satria mahafantatra mifandehandra raha zay aloha anankiray zany sary mandeha ao anatin'ny loko ity ministre ty raha mivoaka tsokosoka eto Madagasikara azony olona atao tsara mihitsy no mikarapaka anazy zany hoe samborina izy en infraction izy am'izay fotoana satria mitsoka ny Madagasikara hoe inona ny tsy andehanany amin'ny lalana mazava fa mandeha tsokosoka izy raha ho samborina raha ohatra sanatria zany ka misy manala mihitsy na mandinitra ny ainy hoe iny faklandy de misy nitifitra ohatra an'izany ohatra sanatria mivava de baraka ihany miaraka aminazy any zany ny zavapatany donc le mivoaka ny Madagasikara zany izy tsy intérêt ho an'le firenena fa izy eto ny intérêt ho an'le firenena ho an'le firenena hoa raha ohatra izy lasa nivelany any hoe tafavoaka ny ivelany any asakasaka ra izy voatsika raha tsy efa hoe misy zavatra tena hoe miainga mihitsy iarahana am'zareo any ivelany mikarapaka anazy zay izy voatafitra tria ohatra hoe mangatsitsika zany re tafatsoka eto fa raha ohatra moa zany izy ka hoe mitsoka tsy misy voasingotra na singam-bolony ary de misy complice zareo anaty fanjakana namoaka anazy fa ny fanarahana zay indray iarahana am'ireo firenena dehibe indray zany hoe ahoana ny amerenana nin'olona any iny fa tsy mazava ny olona lasany aminareo inona no ataotsika hoe tombontsoa firenena le fananana azy eto ny ministre raha ny marina ty le Valérie Monjavelo ok ataovy fotsiny fa tsy pony koa zay zavatra alaitsika ny ministre raha ny marina dia tokony mandalo eny anivon'ny antenne zany ny mise en accusation donc miankina am'le korom zany rehefa mandalo eny satria acte nataony tamin'ny maha-ministre anazy ilay resaka nampanao sonizana an'ny DG ny ACM na tonga n'lay immatriculation grâce napetraka tamin'ilay fiaramanidina anankidimy triple 7 reo de zao zay ny mahatonga atsika hoe mandra-patonga ny fiampangan'ny fitsarana anazy na isiny ny fampiakarana ny raraha eny fitsarana momba anazy dia lalana tsotra ny fanadiadiana ataony vomiera mpanao famotorana eo anivon'ny antenne na antenne pirenena io na antenne andoolona io mitovy ihany zany donc ahafahana mahafantatra zavatra maro inona mahatonga ny filohan'ny antenne andoolona miala mafy amin'ny fanaovana fanadiadiana miainga avy eny anivon'ny antenne pirenena na antenne andoolona misy zavatra mampiaya anazy ao matoa izy matahotra an'izany fitsarana ary tsy atahoranao fa ekenao zay solombavambahoaka sy loolona ve ny mampiaya anao ary ny solombavambahoaka sy ny loolona azadiny monsieur le président fa misy juriste am'ireo misy magistrat ao amin'ny antenne pirenenao afaka tsara mihitsy atsofoka ao anatin'lay vomiera mpanao an'lay fanadiadiana miainga raha ve ataotsika miainga avy amin'ny antenne pirenena fotsiny ohatra
tsy efofolo sa raiky amby folo ny magistrat ao amin'ny anteny miaram-pirenena. Betsaka mihitsy magistrat ao aminay ao amin'ny anteny miaram-pirenena ao. Donc reo avy amin'ny entité samihafa, donc afaka mandray anjara ao anatiny io. Raha tsy magistrat izy mbola misy mpisolo vava koa, misy mpahay lalàna, afaka tsofoka ao anatin'ilay entité. Ary koa satria izy ity resaka transport, misy pitsopitsony ara teknika, misy olona manana fahaizana momba an'izany koa ao amin'ny anteny miaram-pirenena. Ny président-ny vomièran'ny fitaterana dia mpiasan'ny ministèren'ny transport. Way tsara toerana mihitsy atao anatin'le vomièra. Inona ny problème manao raha mandeha le fanadihadina ka hoe nareo ve zany mipetraka eo amin'ny asan'ny mpanao miteraka antravy amin'ny resaka enquête atao zany, tsisy an'izany mihitsy. Misy kazola samihafa ao anatin'ny androm-panjakana mpanao lalàna. Dikan'izany feno ny fepetra ahafahan'zareo mahafantatra sy manadiady ny ahitana. Misy mpitandro filaminana koa ry am'ireny. Misy mpitandro filaminana nge mirotsaka solombavam-bahoaka aza dinonao zany. Misy koa zany. Zay le mahatonga izy hoe io zavatra io mety raha ohatra ka atao le famotorana. Zay zany le fanadihadiana miainga. Tsisy hoe manitsaka an'iza sy iza fa mifameno zany. Fa ny ayanao mibetsaka de lasa tsy pahanao le fananganana commission d'enquête parlementaire ho an'ity raha ty. Satria mitarazoka ny resaka fitsarana. Ary ianao miteny hoe tsy matoky fitsarana nga ianao. Fa nga voandroantsika nahita problème tamin'ny resaka fitsarana monsieur le président. Na ianareo gendarme renge tsy matoky fitsarana. Anome ohatra anao conférence de presse nataony général Lilson io fa tamin'izany izy mbola commandant compagnie tany Osy. Za isan'ny tao. Njakandrena vonsoa amin'ny Ntsay azonao antanina fa nanao conférence de presse izy. Tamin'izany commandant compagnie ny Osy izy tamin'izany. Inona ny problème? Nanaovany liste anankiray mazava mihitsy hoe ty olona ty samborinay. Azonao antanina fa général Pernasa zany. Ianao gendarme, izy gendarme. Classe zandrinareo reny tsy maintsy manaja anao izy ancien anao. Azonao antanina hoe général, nanao conférence de presse ve anao tamin'ny nanao commandant compagnie tao Iosy hoe? Fa nanao conférence de presse général Lilson tamin'izany izy mbola capitaine Lilson. Commandant ny compagnie ny Osy. Samboriko eto le dahalo izy. Miditra tribunaly MB 12 andro votsitra. Mahazo LP, liberté provisoire. Mampiroro vahoaka Andry. Manao ny atao Andry, samboriko ndray ohatr'izay ihany. Misy dahalo hafa tratra anay gendarme. Teto izy ny tratra atsofoka ria votsitra. Misy dahalo amina aradia ataon'ny gendarme matratra zahay eny an-dalana sady mandatsaka omby matratra dahalo. Aterina eny fitsarana votsitra. Na io MD de LP rehefa avy eo na tonga dia votsitra mihitsy. Amin'ny fomba ahoana ny ahatonga n'ilay gendarme mbola anana rispo anao vivery ny ainy. Nefa le olona anaovana vivery rehefa tonga eny fitsarana votsitra. Ary zay niteraka ny famonoana taty aorina. Mazana rehefa tena samborina gendarme votsitra, samborina gendarme votsitra. Le samborina iny tsy tonga eny fitsarana intsony fa any de vita. Ampandosirina zareo de tifirina. Misy zany. Inona miteraka an'izany? Na ny mpitandro filaminana ary tsy matoky fitsarana. Ka ianao mametraka fanontaniana amin'ilay mpanao gazety, tsy mpanao gazety ny manontany anao, mamaly ny tokony ataonao, de izy ataonao
tsy matoky fitsarana ve anao fa ka efa azonao mantoka fa andena raha-pitsarana amin'ny Valérie Monjavelo ministre ny transport zay nge le mahatonga an'le fitsanganan'le enquête parlementaire satria mbola tsisy dingana ara-pitsarana atao mikasika an'le raha 777 akoatra an'ireo olona anankiroa samborona fa nga le ministre Valérie Monjavelo efa samborona efa natao enquête izy ary mbola manadio tena ty hitantsika teo anareo zay manaraka amin'ny Facebook efa mamaky an'le izy nitiako tenena zany de zay le zavatra miteraka an'lay ayan'lay mpanao gazety miteny hoe aleo manao enquête parlementaire ary za zao mampanao gazety ana sady olom-boafidy de manosika mihitsy hoe andao anao enquête parlementaire za moa tsy ao anatin'ny commission transport fa sasany misitona ny sainy namana sombabahoaka ao anatin'izany vomiera zany ny anangana an'lay vomiera mpanao famotorana eo anivony anteny miara-pirenena ahitana ny marina mikasika nyty raha ty satria mandeha le izy kinareo tsy zakanareo fandehanan'le izy anao fanadidintsika ivoan'ny marina ianareo mitsipaka avoakan'ny olona zay avoakany mararovanareo ina ihany ary tianareo avoakan'ny olona izy tsy zakanareo ny sanako kisay neny anaovana enquête parlementaire ahitana izy daholo ny voaroroy amin'io de madio maloto fa tsy rehefa nenareo voatoytoina de marary fa rehefa neniava de alô andeha am'zany mbola azavaiko ny raveo verina kely am'tyany Valérie Monjavelo ty ministre ny transport teo aloha mahagaga le fanadiovatena ny ministre Valérie Monjavelo raha miaino an'ty zavatra ataon'ny Valérie Monjavelo ty anao de hoe tena Valérie Monjavelo ny olona tsy nanao nininona mihitsy tsisy fahadisonina ohatrany silakoary ao anatin'le izy de monsieur le ministre inona kay ny vandranao ny PM tamin'le passation mba jereka zay sary zay tsy ohatra tokony manana an'izay tsika tamin'le passation aniny misy sary ny mandray tanana amin'ny premier ministre fa tena vandrahany ministre Valérie Monjavelo mihitsy ny premier ministre Ntsay Christian ary zay ary ny sary nalefa ny sasany fa ny sary nalefa ny primature tsy zay fa sary samy mondrika izy rola fa ny sary hafa ny vizina tamin'ny Facebook de tena ny sary ny Valérie Monjavelo ministre ny transport mivandraka ny premier ministre lehibe ny gouvernement ohatra hoe misy zavatra tiany tenenina zany amin'le premier ministre amin'le fomba fijery de gaga le izy miteny eto hoe allo samy manaja ny asany tsiraray aty amin'ny farany ambany aty izy manko miteny an'izay de ny vie privé sy ny fianakavian'ny tsiraray monsieur le ministre mialatsiny matoy ianao nalany ary tao anatin'ny fotoana foy de ao antony mahagaga tena tao anatin'ny fotoana foy nge ianao de nalany ianao nge tsy nametra-pialany io jereo tsara fa le premier ministre mondrika tsy mijery anazy fa izy tena mivandraka an'le premier ministre mihitsy Valérie Monjavelo ary ty sary ty tena nisy nanao fanahininana naparitaka an'ty sary ty mihitsy ary za mino fa olona any amin'ny côté any Valérie Monjavelo nanaparitaka an'ty sary ty be tabe fa jerevanareo ny sary navoakany fiadidina primature fa tsy ohatran'izao sary navoakany amin'ny passation sa mamoaka ny passation ihany fa tsy ohatran'izao fa tena misy dika n'io geste nataony Valérie Monjavelo misy dika tamin'io fotoana io misy dikany za vao nijery an'le sary miparitaka be io mihitsy ny safidina naparitaka donc le fihetsika Valérie Monjavelo zany tena nalainy le pakasary satria tena hoe mbanjiny maharitra io raha natao zavatra vetivety tsy tratrana pakasary fa tena ny banjiny maharitra le premier ministre de ny remarqué ny pakasary le izy de iny mihitsy nalay pakasary ary iny tena miparitaka ninina naparitaka moa ao anatin'izany ina titsika tenenina de hoe Valérie Monjavelo ao anatin'le taratasy natao teo manadino tenany izy fa zao ena tsotra monsieur le ministre maninona ianao tonga de tao anatin'ny fotoana foy de nesoron'ny olona tsy ho ministre ny fitaterana
zay zany aloha zany ny zavatra anankiray raha tena mandry ny sain'io ministra io de lazainy ny marina rehetra raha tena mandry ny sainy hoe tsy manana izy a tsisy maneritery izy a tsisy manina fa tena hoe aloha ary ho fantatry voaka malagasy rehetra marina de izy ny manao ny ampamoakany io raharaha triple 7 io ary io raha voaka na tsisy afaka mandalo hoe tsy marina zany ny zavatra miainga ke de tsotra iverenatsika kely le tantara fa ohatrany somary mampime le raharaha tsika zany tsy nafantatra hoe inona ny zavatra nitranga tampoka tany atapony tany a na inona ny nampikiropaka fa tonga dia tonga fofona avy any rinara-kotomanga zay aloha zany ny zavatra ny sara mivoaka ny zavatra voalohany ainga aloha de tsotra mba jereo hoe ny pazy ny andro rebelle jesi azafady raha mahita an'izay tsika ny page ny Facebook ny andro rebelle 2000 io ny zavatra fantatra aloha de ty za amin'io a andehanao natsony ny teo anivony Facebook 24 heures mada hoe anao mba anao fandaharantsika de amy sabotsy le fandaharana ozy izy zareo za ohatsy de raha mba mety ozy izy a de mba raisipeo mialoha ianao zany enregistrena mialoha za oa tena tsy afaka raha tsy io sabotsy io mihitsy de aloha ary atao sabotsy maraina ozy izy ny 24 heures madany enregistrement satria mbola manao montage ay ny antony isin'le montage de tsotra tapatapaka ny jiro a eny am'le toerana anaovana le prise zany de mijanona le enregistrement rehefa tapaka ny jiro de ve toizana reo de tsy maintsy manao montage zala de ok tsisy olana sabotsy maraina zay anao avy nyresaka tamin'ny reto 24 heures mada reto de ohatra nijerijery an'le ozy izy zareo hoe le izy fandarana roa mazava de nijerijery aloha ary mba jerevaka hoe inona nefa nandeha tam'izany roa mazava zany a izy nefa nanao an'le fandarana ohatrohatry ny ahoana ny anaovandralahana azy milatsaka amina compte mikapoka ny andro rebelle tompona ndraikitra voalohany druminina sy ny abc tena tonga de vava ratsy tsy fakahitany zany a ao anatin'ny Facebook mikapoka ny andro rebelle hoe enao tao anaty jaina nalananao tao amin'ny fiadidinan'ny republika ianao mpanao aferana volamena ny resaka roplananao tsy mazava ianao ohatra zao pisoloky makatsy makary tena fanaratsiana ny andro rebelle ranoray zay le Facebook hitako